Zay ny mahakasika an'iny fataorian'ilay fiotsahan-tany tetsy Ambohidepona ny alarobia lasa teo izay namoizan'olona 3 moa dia nisy ny fepetra izay niraisana ka noesorina teny an-toerana avokoa ny tokantrano maro noho ny aiay izay mety hiotsahany tany indray. Trano 520 ahitana olona 120 ny tsy maintsy nesorina amin'ny toerana misy azy noho ny aiay amin'ny mety fiotsahan-tany indray ny Ambohidepona, toerana nisy fiotsahan-tany maraina ny alarobia lasa teo. Fanapa-kevitra izay niraisiny teo anivon'ny distrika amin'ny boriboritany faharoa sy ny fokotany Tsiadana. Mbola be dia be ny danger miandry ny mponina tao dia nandray fanapa-kevitra zany zay ny évacuer ny olona rehetra izay mipetraka amin'ny faritra misy danger rehetra zany, indrindra fa amin'ny faritra vao avy nihotsaka iny avy namonina olona 3. Olona firy zany zao hoe tsy maintsy nakisaka dia aiza zareo napetraka zany? Amin'izao zao zany dia tokantrano 520 ary nisan'ny olona dia 81 voafaritra ao ny zaza amam-behivavy sy ny lefa misy zok'olona ihany koa. Dia aiza zareo no nakisaka sa? Eo anaovana an'izany mihitsy zany zay zao miandry ny tante avy any amin'ny commune zay sy ny BNGC satria ny amin'ny alalan'ny chef district zany vao avy nanaovana tatitra vao eo. Raha mikasika ny namony ainy tamin'ny fiotsahan-trano ny alarobia teo, raha ny fantatra dia efa lasan'ny maro antsetra sy soavinandrina ny vata mangatsiakan'ireo mpianatra roalahy. Noho ny aiay amin'ny mety fiotsahan-tany noho ny ora mikija, ankoatra ny teo Ambohidepona, tokantrano 4 hafa ihany koa nesorina tamin'ny toerana androany teny ambany avaratra ny fokotany Tsiadana. Ny olana eto amin'ny fokotany Tsiadana zany zao dia ny danger anay manaraka zany zao dia reto hazo be dia be reto izay manahirana mihitsy fa 3 taona lasa zay dia ny tompon'izy ireo any Canada dia misahirana mihitsy zany zay rehefa hoe tonga ny fahavaratra zao satria hitantsika amin'izao sary zao fa be dia be ny trano ambanin'ireo azy ireo fa na izany na tsy izany nanentana mponina ihany izay hoe ny mba hanalana azy aloha amin'ilay toerana zay hita fa mety tena mampidi-doza. Tokantrano firy zany zao le hoe ahina loza? Misy tokantrano 4 zany zao ry amin'ny ilany ary efa nalako zany io maraina io hoe sao dia sanatria mirodana indray ireo kininina reo sy le sapin. Arak'izany no norana ny sesy teto Andrenivohitra dia nisy ny fianakaviana voatery niala ny tranony ary natoby amin'ny toerany Trabony ny fokotany Tsiadana.